asa zarery noatran'ny fidina miaraka amin'ireo député fa amin'izao fotoana izao efa amina rivony zany no miara-miasa amin'ny filoha efa tafika efa matanjaka izany manakaiky anareo tsy maintsy mandresitsika rehefa miaraka amin'izany tafika lehibe zany tombokilasy tompoa. Hiban-toerana mandritra ity fivoriana ara-potoana faharoa ny solombavambahoaka ity ny fandaniana ny teti-bola-panjakana ampiasaina amin'ny taona 2024 ankoatra ireo volavolan-dalàna 13 hafa. Hitondra ainga avao ho an'ny fiainam-pirenena ireo atrikasa roa mahakasika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana natao farany teo. Andaniny ny rindra safatsy roa ao an'ny sehatry ny fandriampahalemana, ankilany kosa ny fiaonan'ny filohan'ny repoblika tamin'ireo ben'ny tanàna. Ilaina ny fanolorana vokatra tsara ho an'ireo vahiny izay ho avy eto Madagasikara natrika ny fiaonana tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay na ny OIF hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ny tadiavana famatsim-bola entina hanarenana ny firenena no isan'ny antony nahatonga azy nitety firenena vahiny maro raha nambarany. Efa misy arak'izany ireo mpamatsy vola no vonona ny ara-iasa amin'ny Marc Ravalomanana ka entina nimboana izany ny fanamboarana laboratoire eny Andota-penaka. Fandraisany anjara hanarenana ny toe-karenan'ny firenena no antony andraisany antanana ny fanatanterahana ny tetikasa hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho fanampiana ny fanjakana izay ao anatin'ny fahasahiranana ara-bola amin'izao. Hoe anjarany eo anivy ministera fiompiana ve ny karakaran'izany hoe abato-paratra. Manana sosy izy. Misy ny tetikasan'ny filoham-pirenena hanangana toeram-ponenana andraisany ny fiaonam-ben'ny francophonie eo amin'ny toerana voatondro io raha ny fanazavany ministra ny fiompiana androany. Tsy mibloquer investisseur misy raha misy investisseur anao dia misy foana ny toerana fa tsy amin'io toerana io zany fa misy projet présidentiel io village francophonie zany efa prévu tao amin'io ka tsy tsara ny miady eny fa na dia Tafakatra 7,000 real ankehitriny ny sarandalana ary ariary zato ka hatramin'ny 50 amby zato ny sarany hitana raiky lao amina elanelana 20 kilometatra mampitohana tanambomanampontsy amin'ny laka est. Misy fiantraikany amin'ny fiakaram-bity eo amin'ny filamponina andavanandro izany vokatry ny fahampitehana goavana amin'ity lalana ity. Manoloana an'izay ary dia naneo fitoviam-pijery sy fitovian-kevitra izay tsy nisy teo aloha ireto mpitondra. Isorana voalohany zany zareo avy amin'ny distrika zany sy ny komandin'ny brigadina tanambomanampontsy miaraka ny kondoa zany ary misy fandraisana fanapahan-kevitra zay ho atao zany dia ametraka barrière zany barrière 3 metatra toratelo amin'ny reto vato fiara kely ary 5 metatra toratelo fiara vaventy. Ny mpampiasa ity lalana ity no mividy ny vato sady mandrara amin'ny faritra tena simba. Misy ny kere tsy ferany io ary tsy voandroany fa ny hoe fatin'olona isan'andro maty any atsimo kosa dia laviko marindrano zay. Za député ny tsy ombeno miteny eto Masobola Mali satria za tsy te hanosompotaka ny fitondram-panjakana efa manampy ny any atsimo izy tsy za ndray no hiteny hoe nareo tsy mijery anay. Isan'andro misy foana ny tatitra azoko avy any atsimo ka raha nisy zany zay zavatra ohatran'izay tsy maintsy zany na eny voalohany eto zany zahay dia manao antsoavo ho an'ireny olona miresaka marina fa mera voafidym-bahoaka le olona niresaka teo fa mety efa te-iseho tele satria miakatra ty Antananarivo angambany izy dia mba miresaka. Namoaka notiny BNZRC faritra maro no ahina mbola iteratoza amin'ity fitaovam-pahavaratra hatrehany ity. Ambohipotsy, Andohalo, ireo faritra avo rehetra tondreny vohitra ahina trano ny isin'ny fiotsahan'ny tany. Antomadinika, Andavamamba, Ankasina, Besarety efa manomboka miangony eto serony ranonorana fo manomboka nefa zao ny fahavaratra roa andro ny rotsahan'ny orana dia efa manantanina sady ny olana eto seroa. Olana iray ihany koa ny tranga El Nino izay misy akony amin'ny toetrandro eto amintsika. Iena ny isan'ny rivo-doza miforona ao antsika ty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina no ny fisiany ilay tranga antsoina hoe El Nino izay voalaza ny sampana mpamantatra ny toetrandro fa matanjaka. Ny El Nino dia hafanana mihoatra ny tokony ho izy izay miseho any amin'ny ranomasina Pasifika équatorial ao zany misy any zavatra io. Rehefa mihoatra ny eo amin'ny manodidina ny 2 degré mihoatra zany dia resana hoe événement El Nino izy amin'izay.
raha ao ambany tokony ho izy kosa dia zay le atao hoe événement lanina dia izy io elanelany eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 taona eo ny izay fisiny zay phénomène El Niño zay. Andanin'izay noho ny tsy fampin'ny rotsakorana manany sy ny ahitany any amin'ny tapany atsimo Madagasikara ny PNGRC araka ny tatitra navoakan'izy ireo.